ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomerava tsika rehafaka malalatratra ity sabotsy faharoa ny volana aprily ity. Ny volahatra ao mofinaina antsika amin'io dia ny bokin'ny Joba. Joba toko 7:20. Joba toko 7:20 andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Joba toko 7:20 andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Kanefa raha izaho dia fantatro fa velona ny mpanafitra, ka hitsangana ny aparany eo ambonin'ny vovoka izy, ary efa levona ny hoditro simba izao, sady afaka amin'ny nofoko dia ahita an'Andriamanitra. Eny izao no ahita azy, ary ny masoko no hijery fa tsy olo-kafa. Efa matim-paniriana ny saiko atao anatiko. Raha hoy ianareo, handeha hanenjika azy fatratra isika, fa ho hita ao anatin'ny fototry ny mahameloka azy, dia matahora ny sabatra ianareo, fa ny fahatezerana dia eloka mendrika ho valit-sabatra, mba ho fantatrareo fa misy ny fitsarana. Ray Masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Revana valitenin'ny Joba taorian'ny toritenin'ny Bildada ity eto ampelantanantsika ity. Ny 5:20 sy ny manaraka dia maneho ny finoan'ny Joba ny fitsanganany tenany maty, ny fiainana ao ambadiky ny fahafatesana ny maromarona kokoa. Ho Joba manao hoe raha levona ny hoditro izao simba izao sady afaka amin'ny nofoko dia ahita an'Andriamanitra. Ahita an'Andriamanitra. Mandrakariva rehefa malala ny olona rehefa manoratra faire-part dia mandrakariva mijanona n'ilay tapany voalohany foana, amin'ny hoe amin'ny finoana ny fitsanganan'ny tenany maty. Fa tsy ampy izay rehefa malala, tsy ampy izay ny finoana kristianina mino ny fitsanganan'ny tenany maty, fa tsy izay ihany, mino ny fiainana mandrakizay. Raha miaino tsara isika, raha manaraka tsara amin'ny fanekepona kristianina, dia mahita hoe mino ny fitsanganan'ny tenany maty sy ny fiainana mandrakizay. Tsy tokony ho sarahan'ny kristianina mihitsy ny finoana ny fitsanganan'ny tenany maty sy ny fiainana mandrakizay. Talohan'ny ny akaran'i Jesosy nakany an-danitra dia efa nanangana ny maty Jesosy, nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty, fa maty ihany Jesosy, maty ihany Lazarosy rehefa avy eo. Zay ny mampiavaka ny fivavahana kristianina, mino ny fitsanganan'ny tenany maty isika, ary mino ny fiainana mandrakizay ao ambadiky ny fahafatesana. Noho izany dia ny kristianina rehefa manao filazana manjory avako malala dia tokony ho fenoiny izy io fitsaoana vavolombelona. Tsy tokony ho tapahany amin'ny tapany voalohany ihany hoe mino ny fitsanganan'ny tenany maty, fa tokony ho tohizany hatrany amin'ny hoe mino ny fitsanganan'ny tenany maty sy ny fiainana mandrakizay. Noho ny finoana ny fitsanganan'ny tenany maty sy ny fiainana mandrakizay dia mampilaza aminareo zay na mampafantatra anareo zay. Eny fampianarana ihany amin'izany rehefa malala, fampahatsihivana ihany fa indraindray misy latsaka. Fa eto rehefa malala dia i Joba no manazava. Hoy Joba manao hoe ary efa levona ny hoditro izao simba izao, sady afaka amin'ny nofoko dia ahita an'Andriamanitra. Satria fantatro fa velona ny mpanafitra, hitsangana ny aparany eo ambonin'ny vovoka izy. Hitsangana ny aparany eo ambonin'ny vovoka izy. Laha hiteny hoe vovoka rehefa malala dia mampatsiaro antsika ny bokin'ny Genesis toko 2:7, ary vovoka ampiasain'ny Joba io apara, zany hoe i vovoka izay vovotany io dia io no nanaovan'Andriamanitra ny olona, ary vovotany nanaovan'Andriamanitra ny olona dia nasiany fofinaina mahavelona. Genesis toko 2:7. Ary vovoka ny andohanao dia hiverina ho amin'ny vovoka ianao. Genesis toko 7:7. Noho izany raha miteny eto mihitsy i Joba dia tena faminaniana mihitsy. 5:20 hoe hitsangana any aparany eo ambonin'ny vovoka izy.
le vovoky ninona io ny vovoky ny fahafatesana horesin'lay mpanavitra ny joba zany de efa pelo lalana ny testamenta vaovao zay moa ny hoe fanahy iray ihany no miasa ny fanahy iray ihany ny eo amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Fanahy iray ihany no nampitenen'ny Joba sy nampitenen'ny Petera. Fanahy iray ihany nampitenen'ny Joba sy nampitenen'ny Paoly. Adia hoy Joba eto manao hoe ny aparany ihany de zao hitsangana eo anoloan'ny eo ambonin'ny vovoka izany io reseny ny fahafatesana. Ho reseny io fahafatesana io ary rehefa resiny io fahafatesana io de andresy le fahafatesana koa ka na dia ho levina aza ny hoditro simba izao de ho afaka amin'ny nofoko aho de ahita an'Andriamanitra. Ravana fandraisantsika tamin'ny toriteny ray makasa volana vitsivitsy sa taona vitsivitsy ny mikasika ny fitsanganany tena ny maty sy ny fiainana mandrakizay. Fa ny kristianina rehefa koa malala raha tarafina amin'itony bokin'ny Joba itony de ny fiaina kristianina de milaza zavatra anankitelo. Ny voalohany de izao eken'ny kristianina fa fandalovana ny fiainana eto ambonin'ny tany. Mety levina ny hoditra ny nofo. Ny fiainana kristianina rehefa koa malala de fiainana kristianina manaiky ny fahalevonana ny fahandalovana eto amin'ity fiainana ity. Zany hoe fantatry ny kristianina tsara fa olon-kandalo izy. Ao anatin'io fotoana voafetra andalovan'ny kristianina na andalovan'ny mpino ity amin'ity zao tontolo zao ity tsika rehefa koa malala dia mizara fitiavana, mitory ny fifalian'Andriamanitra, tsy maka olana aman'olona, miezaka hiavana amin'ny olona rehetra raha mbola miankina amintsika zany fihavanany zany. Miezaka mamela lova mahafinaritra ho an'ny taranaka amin'ny lafin'ny tontolo iainana, tsy olona mpanimba ny asan'Andriamanitra, mandritra ilay fivahiniana, tsy olona mpanimba ny fiainan'olona na mpanimba ny asan'Andriamanitra, fa olona mieritreritra ireo taranaka ho avy ka manomana azy ireo ho mpitoro ny filazantsara tahaka antsika koa aza. Raha ny teny Andriamanitra manao hoe maharoa fara maharoa dimby dia nanafatra ny olombelona koa izy hitandrina ny zavaboary, holovany ireo taranaka amin'ny fandimby ireo. Izy ny teny manao hoe maharoa fara maharoa dimby fa nanafatra ny zanak'olombelona koa izy. Raha ny teny izy manao hoe manjaka amin'ny zavaboary, tsy milaza ho mpanjakazaka amin'ny zavaboary fa manondro kosa ho gérant, dikan'io teny io de hoe tantany ny zavaboary. Zay ny tena mahalaza azy. Mameno ny tany zany hoe maharoa fara maharoa dimby fa tantany tsara koa ny tontolo iainana, tantany tsara ny asan'Andriamanitra. Aoka ho mpiaizany ho ivony zany zavaboary zany ny olombelona. Ka mandritra ilay fotoana ivahiniany le olombelona ety ambonin'ny tany de tsy olombelona mpanjakazaka amin'ny asan'ny tanan'Andriamanitra izy, na mpanjakazaka amin'ny zavaboarin'Andriamanitra, na mpanjakazaka amin'ny ain'ny namany koa aza tahaka izay nataony Kaina. Fa olona metrahan'Andriamanitra fanontaniana tahaka tamin'ny Kaina manao hoe aiza ny rahalahinao. Zany hoe olona pieritreritra ny rahalahiny izy, olona pieritreritra ny olombelona tahaka azy izy mandritra ilay fotoana ivahiniany. Afaka malala fantatry ny mpino zany arambara ny Baiboly fa olon-kandalo izy. Tsy olona mandalo tsy mieritreritra ny fiainana eto ambonin'ny tany loatra araka izay mety hiampangan'ny olona ny kristianina. Hoe indraindray ny kristianina de variana mibanjina ny lanitra ka tsy mieritreritra ny fahorian'ny olona eto ambonin'ny tany. Indraindray ny kristianina variana mibanjina ny fiainana mandrakizay ka manadino ny mijoro vavolombelon'ny fahamarinana amin'ny namana. Tsiry avako malala, ny kristianina de mipetraka amin'ny tany tsara ny tompony. Zany hoe olona mahafantatra ny antom-pisiny ety ambonin'ny tany izy, fa tsy olona tsy mahatsiaro hoe olona tongatonga ho azy tety ambonin'ny tany, na nisy ho azy tety ambonin'ny tany, na nitrebona tany an-tany na nilatsaka avy tany an-danitra, fa olona nanana tantara, olona nanana fototra, olona mahafantatra zay inony tahaka ny Paoly, olona mahafantatra ny antondiany tahaka ny Paoly, olona mahafantatra ny asany zay maizy azy tahaka ny Paoly. Raha i Paoly ndraisantsika fa tsy izy ihany akory fa ny mpanompon'Andriamanitra maro amin'ny soatra masina.
noho zany diso ny fiampangana raha mieritreritra ny olo amin'y nareo kristianina ave mo inona moa ny ataonareo fa de tsy mibanjina any an-tanitra fotsiny any tsiry avako malala ny kristianina nanova ny tantaran'izao tontolo zao impiry teo amin'ny sehatra maro samihafa ny civilisationna kristianina fa matetika moa ny mamarara eo amin'ny fiainana kristianina no entin'ny olona manaratsy mandrakariva ny kristianina araka ny tenin'ny tolo hoe sonjo ray loasanke tsy lozan'izay mamarary de rehefa hiapanka sy anaratsy ny kristianisma na ny fiainana kristianina ny fiarahamonina de zao lay mamarara hitany kely etseroa iny no entiny mandoto ny fiainana kristianina manontolo fa adinony fa be dehibe ny kristianina eto ambonin'ny tany nitondra soa lay kristianina raina roa ratsy fitondratena na dimienina ratsy fitondratena any ananonanany no entiny manaratsy sy mandoto ny fijoroana vavolombelony lay kristianina manontolo zay moa ny fomba n'lay ratsy de zay mandrakariva mijery zay teboka telo na dimy izy entina hanaratsiana ny manontolo ary dia ino no akany zay moa fomba fijery indrindra am'izao andro ny ataontsika hoe Facebook zao dia zay trangatsongainana telo efatra no entina manao tsokevitra hanaratsiana ny hanapitrisany de ratsaka ao anatin'izany fomba fijery zany daholo ny olona rehetra fa tsy zany ny kristianisma ry avako malala jereo ny tantarany amin'ny saina madio sy saina mazava jereo ny tantaran'izao tontolo zao de ho hitanao fa be dehibe ny anjara-biriky nentin'ny kristianisma nanatsara ity tany zay nomena Andriamanitra antsika ity ary Andriamanitra koa ke tsy mampitodika anao amin'ny olona nga moa ny kristianina mitodika amin'ny maha-olombelona fa mitodika amin'ny Jesosy Kristy tompo raha olombelona mahana fahalemena tokoa no jerenao de mazava ho azy enjery eraky ny tanàna eny ianao fa mijery an'i Jesosy Kristy tompotompony finoana ianao de mijoro tsara resy lahatra tsara no zany rehavako malala ny kristianina de zao olona mipetraka tsara mitongony men'Andriamanitra fahazavan-tsaina tamin'ny alalan'ny fanamasina ka mahafantatra ny dikany fiainana izy olona miasa izy mandra-piavy ny tompo miasa izy mandra-paka ny tompo azy mizara fifaliana izy ary be dehibe hotsika toereo fanavaozana na ara-teknika na ara-politika na ara-tsosialy no entin'ny fiangonana teto ambonin'ny tany everiko fa tsy tokony hitsara vilana ny fiarahamonina indraindray ary raha misy ara tokony ho sakaiza ny fiarahamonina raha misy fivavahana tokony ho ampiny ny fiarahamonina de ny fivavahana kristianina mitory ny fitovinjo mitory ny fahafahana mitory ny fifaliana mitory ny fitandremana ny mpiarabelona sy ny fanajana ny sotoavin'ny hafa zany io baiboly ry avako malala tsika manao hoe fantatry ny kristianina aza fa ho mety ho levona izy fantatry ny kristianina koa nefa fa ao anatin'ny nofo io zay vaininy io de zao mandalo fizahan-toetra izy mandalo fizahan-toetra mahamay izy io nofo io mitondra fangiry firina satria mbola eto amin'ity tany ity tsy eto ambonin'ny tany mihitsy akory no hitadiavan'ny kristianina paradisa tsia ny paradisan'ny kristianina tsy eto ambonin'ny tany fedana nomen'ny tompo eto ambonin'ny tany fa tsy paradisa akory ny paradisa de efa tanitsika any amin'ny fiainana mandrakizay fa ny fedanana omen'ny tompo atsika zany hoe le fedanam-po le fifaliana ao anatin'ny ny zavatra maro isan-karazany setra iny fa any aoriana any io resahantsika am'ilay iran'ny fifoazan'izay hoe mandeha lalana volamena ny paradisa de mbola ho avy amin'ny fomba hita maso lay tena fahatanterahana apokalipsy toko faharoapolo zany re avako malala fantatry ny kristianina fa mandalo fizahan-toetra izy fa tsy zany mihitsy akory ny manafoana ny fedanam-pon'ny kristianina omen'Andriamanitra azy fantatry ny mpino nampahafantariny tompony mpino fa hahita fahoriana izy aty amin'ity zao tontolo zao ty saingy fahoriana tsy mitondra faharesena fa fahoriana efa nazahoana fandresena hoy Paoly amin'ny Romanina toko fahavalo fa manoatra noho ny mpandresy izy sika amin'ny alalan'ilay ty atsika ninona lay resy io ary ninona mahampandresy atsika fahoriana ty am'izao tontolo zao ry avako malalo inona ny fiainana kristianina fiainana fandalovana izarana fifaliana andalovana fizahan-toetra koa indraindray kanefa fiainana nanana fandresena sy fanantenana fa ny faharoa de ny fiainana kristianina koa zao ry avako malala mino fa misy ny fahafatesana mino fa misy ny fahafatesana lay fahafatesana ry avako malala amin'ny kristianina dia tsy lay fahafatesana klinika amin'ny lafiny medikaly ihany hoe mitsahatra amin'ny fidepony fo tsisy hafanana ntsony tsy mikorina ny raha tsy mahatsiaro ny ninona ntsony ekena fa
zay fa maritana iombonany rehetra no tsny hoe fahafatesana tsy ny olona efa mitsitry ndray koa mbola zainy hoe tsy maty iny de kenyny kristianina fa fahafatesana iny fa zao rehafako malala ny fahafatesana amin'ny kristianina dia tsy fisarahana amin'ny aina kory tsy zay loatra satria ny fahafatesana amy lafiny klinika de miala le aina fa amin'ny kristianina de zao rehafako malala ny fahafatesana tsy fisarahana amin'ny aina kory fa fiampitana ao am'izay nampanantenana am'izay fotoan'izay ny fahafatesana amin'ny kristianina de tsy zavatra mampatahotra loatra zay angeny mahatonga ny olona tsy natahotra ny fahafatesana atao ry paoly satria paoly tsy mahita ny fahafatesana ho fifaranana akory fa mahita ny fahafatesana ho fiantomboana mafy ampino ry avako malala mahita fahoriana saingy zao ampianarany soatra masina isika fa ny fahafatesana tsy fiafarana akory amin'ny olona am'izao tontolo zao de mandrakariva ny fahafatesana ny ijereny azy de fiafarana eny tokoa fiafarana amin'ny fiainana eto am'izao tontolo zao fa satria ny masotsika tsy any aloha fa any aorina de satria any arina ny masotsika de le farany no hitatsika fa raha any aloha ny masotsika de le fiandohana no hitatsika rehavako malala ny mpino zany dia tokony maso ny mpino ange any aloha any amin'ny fiainana ho avy no zany dia tsy le fiafarana ny zava-dehibe ampino fa lay fiandohana le ao amin'andriamanitra zay mahatonga an' jesosy nanafatra ny hoe amboatra fitoerana ho anareo aho zao na toko 4:4 de izay isy ako no isy anareo fiandohana izay isy ako no isy anareo fiandohana ao amin'ny tompo zany riavako malala ekentsika zany eken'ny mpino fa misy ny fahafatesana eken'ny mpino ny mety ahatsirovatsika fangiry firina ao anatin'ny fahafatesana raray misy olona ry avako malala mampionina de tsy de mamela ny olona hitomany loatra tsy maninona mahazo mitomany ianao tsy maninona mihitsy ray mantsy itsika mpino kondra ndray noho ny finoatsika de terentsika takatra ny finoatsika daholo ny olona rehetra de ometsika tsiny ny olona rehefa mampahelo atsika ina koa ary ny tomanina ina ny tomanina fahafatesana fe mbola hoitsiry avako malala ekenao fa mety maty ekeo fa mangiry firy ny fahafatesana zay aloha voalohany ekeo fa mangiry firy io fahafatesana io fa izao jesosy tsy nijanona teo amin'ny fangiry firina fa nitondra fifaliana nitsangana tamin'ny maty izy de niteny finaritra fiedanana noho zany de zao mahazo mitomanytsika fa tsy mahazo mamoy fo mahazo mitomanytsika fa tsy mahazo kify mahazo mitomanytsika fa tsy mahazo manaritoky satria ny mahazotsika any amin'ny fiainana mandrakizay noho zany de zao mirotsaka ny ranomaso satria misy zavatra mifarana angamba mirotsaka ny ranomaso satria misy zavatra mitsahatra angamba fa zao ry avako malala mahaiza mampionina sy mampahery ino no mampaherezanao azy mbola misy ny fiainana ao ambadiky ny fahafatesana le fiainana mandrakizay ry avako malalo ny fiainana kristianina ve fiainana manaiky fa mety mandalo ny fahafatesana fa ny fahatelo de zao fiainana manaiky fa misy koa ny fiainana mandrakizay ojoba afaka am'izao nofoko zao aho dia hitan'andriamanitra ny fanantenantsika ry avako malala ao ambadiky ny fahafatesana ahitan'andriamanitra ary io ny tenen'ny paoly manao hoe raha izao hita zao ihany no anantenantsika ny kristy raha izao fiainana zao ihany de mahantra ny ny olona rehetra isika fa ny zava-dehibe de tsy ny hita akory zany hoe le vovoka fa ny zava-dehibe de ny tsy hita zay maharitra mandrakizay ry avako malalo inona mamitina ny fiainana kristianina ekena fa misy ny fahafatesana ekeo zany ry avako malalo fa mety maty ny olona zao tontolo zao ankehitriny mandany vola anapitrisa ny dolara ikaroana fahalafodany fahafatesana be de be ireo laboratoara amitsika amresaka zao manao andrana isan-karazany andresena ny fahafatesana amin'ny alalan'ny siansa mikaroka fomba maro samihafa analavana ny andro iainana ry avako malala tsy ny hoe ho foy andro akory ny tanjona tsy zay loatra fa izao zay ahasalama ny olona raha ohatra ka manao fikaroana momba ny any amin'ny laboratoara isika kristianina
de izao ny tanjotsika tsy ny hoe ho velona mandrakizay fa ny tanjotsika de zay ahasalama ny olona mitombon'andro omen'andriamanitra azy adidiny siantifika kristianina rehetra zany adiditsika ry avako malala ny manao zay ahasalama ny olona manao zay karakarana lay tempolin'andriamanitra manao fikaroana isan-karazany mba tsy hatonga fangiry firiana fa hatonga ny olona afaka manompo an'andriamanitra mba tsy hatonga azy hoe marary andoha de manao fikaroana sika inona ny fanafody andoha tony ny veralgan tony tsy fantatro ny paracetamol tsy fantatro tena ray mantsy avako malala ampifanoherin'ny olona mandrakariva ny siansa sy ny fiavahana ka de hoe aleo mahateingana fa tsy ry avako malala rehefa sitrapon'andriamanitra ny mahafahateingana de tsy mandaa sika sitrapon'andriamanitra ny mahavelona de faly isika fa anelanelan'izay de inona nataotsika miazona sy mitandrina ny tempolin'andriamanitra manao zay siny ny fiadahana sy ny fifaliana amin'ilay vatana zay nomen'andriamanitra mba hahafahan'ilay vatana manome voninahitra an'andriamanitra ao anatin'ny fahasalamana de ilaina ny fikaroana fa izao ry avako malala ny tanjona tsy hoe ho velona mandrakizay eto amin'ity tany ity velona 900 taona 800 taona 200 taona tsy zay loatra ry avako malala satria fantatsika fa tsy tany honenantsika kory izy ity fa tany andalovana tany ho karakaraina otombiasy ny manaraka fa tany hitoritsika ny filazantsara hampanjakatsika ny fahamarinana sy ny fitiavana fa ny tena fonenantsika dia ao amin'andriamanitra hoy raha salama raha nandeno no le fonina hoe ny ambopotsy de zao ny hira manao hoe hitako ny lalatsara ka izorako ry avako malala inona zany ny toe-potsika inona ny fiainana kristianina mino ny fitsankanany tenany maty sy ny fiainana mandrakizay fantatrao fa velona mpanavitra anao velona Jesoa de fantatrao ny lalana lehanao fantatrao fa manompo an'andriamanitra amin'ny fifaliantsika amin'ny fotoana ivahinina ary zay lasa de isoratsika an'andriamanitra ny fananana azy zay lasa de inotsika fa lasa ao amin'ny tompo izy zay mandao atsika isoratsika an'andriamanitra ny fandalovany ny fanerasera tamintsika ary tsika kosa de miandro ny fakan'ny tompo sy ny fiverenan'ny tompo ety amin'ny rahony lanitra sy ny fakan'ny tompo tsika arak'izay mety ho fotoana fatany fa mampety azy de ho joba manao hoe fantatro ange fa tsy maintsy ho levina zao oditro simba izao hoe zao atsara tare so bika manendrika so voninahitra sao rehetra zao de tsy maintsy ho levina ho joba fa izao kosa rehefa afaka zany fangiry firin'ny fizantoetra zany ny nofoko rehefa afaka zany fangiry firin'ny fizantoetra satria ho levina ny famirapiratana mety andaly fizantoetra rehefa ho levina ifangiry firin'ny fizantoetra io ny faninjehana ny fakalany ny hafa ny erisetra ny hafa ny aretina ny tebiteby ny karazana zavatsarotra isan-karazany de ho joba manao hoe tsy maintsy ho levina io tsy maintsy ho levina ity nofo ty sy ny fangiry firiny zay avelan'andriamanitra hoetina noho ny fizantoetra de izao ahita an'andriamanitra ary ny masoko mihitsy no hijery azy zany hoe hitany masoko andriamanitra ravako malala matokifa ho hitany masonao andriamanitra ary matom-panirina ny saiko joba zany hoe efa vonona mihitsy miandro mihitsy ary io mitenenany Paoly en Filipianina fa afatesana anke tompony tsy maniry no faty akory mipino ndry avako tsia fa izao rehefa ao anatin'ny fizantoetra ny pino de mitombo ny fanantenany te iona amin'andriamanitra rehefa ao anatin'ny fizantoetra mahamay ny pino de mitombo be fanantenany te iona amin'andriamanitra ary nandray raha manao mihitsy manao hoe rovina ianao tompony tonga rovina no alainao rovina ny tapitra ny fangiry firina fa vonina iona aminao rehefa tena ao anatin'ny fangiry firina ny pino de miteny tahaka ny joba hoe matom-panirina ny saika atao anatiko impiry motsika ny mamangy olona ry avako malala ao anatin'ny tsy fahasalamana izy ohatra ao anatin'ny aretina de gagy anao fa miteny izy manao hoe matom-panirina ny saika efa te iona amin'andriamanitra efa te hitsahatra efa te ody betsaka ry avaka ny olona manao tahaka zany tsy maniry no faty loatra kory izy tsy zay loatra tsy maniry no faty izy na manozona ny tena no faty tsy zay loatra tsy hoe kivykio izy fa tahaka ny joba maniry ny aona amin'andriamanitra iny fangiry firina ngery avako malala amin'ny hijerenao azy ianao mahita azo fangiry firiny
fa rehefa tena mijery ny totalim-piainan'le mpino ianao de zao miara mitondra aminy amin'io mangiry firy io ny tompo. Ianao mahita azo midrididridy sy mangiry firy fa izy tsy mahatsiaro mitenanao mangiry firy akory ohatry ny fiainany isan'andro ihany mety mangiry firy ihany izy fa izao tsapanao miaraka aminy Andriamanitra, tsapanao miaraka mitondra aminy Andriamanitra mba hahatonga azy anam-paniriana fotsiny. De teny hoe tompo efa tonga ny fotoana, tompo manam-paniriana aho hody ao aminao. Le avako malala ny fiainana kristianina de fiainana matoky ny fitondran'Andriamanitra. Velona faly ao amin'ny tompo. Mandalo fizaham-toetra resy lahatra fa zay zaka ihany ny aviran'Andriamanitra andalo. Rehefa tonga ny fahafatesana mino fa andova ny fiainana mandrakizay. Hoy ny mono hevitsika amin'ity volana avrily ity hoe mandresy ny fahafatesana ny tompo. Le avako malala matoky aza fa nataon'Andriamanitra ho mpandresy isika noho ny amin' Jesosy. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay fa nataonao ho mpandresy zay noho ny amin' Jesosy. Ny fiainanay de fandalovana. Anomponay ianao. Anomponay ny hafa. Hijoronay vavolombelona ny amin'ny fitiavanao ary hitondranay tena arak'izay mahamendrika. Mampafantatra anay anefa ianao fa mety misy koa ny fizahan-toetra. Mety misy ny fangiry firiana maha olona. De nanafatra anay ianao fa eo ianao Andriamanitra. Mandresy izany. Velona ny mpanafitra anay. Misaotra koa tompo fa mampatsiaro anay ianao fa misy ny fiainana mandrakizay ho vatanina. Ny fitsanganan'ny tenany maty raisinay tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao. Ny fiainana mandrakizay lovanay amin'ny alalan'i Jesosy zanakao. De ampanantena ianao anay. Tompo amin'izao fotoana akaiky pasika izao de ampahirezo zahay. Fa sambatra manana anao Andriamanitra tianay, rainay, nahary tongotra aman-tanana anay, mahafantatra ny atsipiriam-piainanay ary mampandresy anay fa tsy mampangaiay anay. Na amin'ny adinay isan'andro zany, na amin'ny lalako hoavinay zany, de eo ambany fitarianao. Jereo ny asanay, jereo ny tokantranonay, jereo ny tanindrazanay ry Andriamanitra be famindrampo, jereo ny famindramponao mba ho velona ao anatin'ny fiadahana sy ny fifaliana ary ho resy ny fahantrana eto amin'ity nosy malalana ity. De mametraka ny tanindrazanay eo mba ny fahasoavanao zahay. Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Amen.